eo amin'ny resaka fidinana an-dalambe manizingizina ny fandravana ny temeram-pirenena ny CENI ary ny ACC ny ZNZ amin'izao fotoana izao ary efa nisy moa ny fidinana an-dalambe izay nataon'izy ireo tao anatin'izay hetsika fitakiana izay ka ny pisopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tatabaka ny chaîne ity tenako mitandro androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fidirana an-dalambe izay nataon'ireo ZNZ no tena iompanantsika ato anatin'ny ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto krizinsolika tombonsolika iray sisa no ahitana lasantsy ao ambositrao amin'izao fotoana izao raikitra ny filaharambe eo amin'ny Jovena antsinanany Vinany ambositra amin'izao fotoana izao raha ny volazany loharano vaovao ty tombonsolika ity ihany sisa no ahitana lasantsy ao ambositrao tamin'iny andron'ny zoma maraina 10 aprily 2024 ny Antananarivo renivohitra ihany koa araka izany no misedra olana amin'ny resaka solika fa efa ahitana ihany koa ny any amin'ny faritra hafa ao Madagasikara ao midika izany fa raikitra araka izany ity krizinsolika ity amin'izao ankehitriny izao. Tao ampamokarana 2024 indray ny ampy 20 ny mpandraharaha nahazo fahazahon-dalana hanondrana lavanilina ny ampy 20 ireo mpandraharaha nahazo fahazahon-dalana na agrément hanondranana vanilina ao Madagasikara ao ho an'ny taom-panondranana 2024 raha ny fampafantarana izay nataony eo anivon'ny ministera ny varotra tamin'ity herinandro ity ho an'ny vokatra jirofo kosa dia orinasa iray no nahafen'ny fepetra ho mpanondrana jirofo makany ivelany ihany hanampy ireo izay efa nahazo teo aloha afaka maka fanamarinam-pahazahon-dalana hanondrana eny amin'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana na ny MIC Ambohidahy kosa ireo orinasa vao nahazo izany nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo iny raha ny fanazavana hatrany ambany atsimo tanjombato indray nisy nanary zaza voateraka natao tao anaty sase indray teny an-toerana teny efa tsy misy aina intsony io zaza io raha loharano vaovao ny fokon'olona no nahita azy io tamin'ny zoma 10 aprily lasa teo iny midika izany fa misy ny olona dia tena tsy matahotody ao anatin'izany rehetra izany nateraka ao ilay zaza nefa rehefa teraka dia arinao nahoana raha manao fanabeazanaizana na ihany koa mampiasa fimailo rehefa tsy havita hitaiza zanaka izany tsotra kely ny fiarovana mba tsy ahazo voka tsy nirina izany fa tsy hoe falifaly rehefa hanao azy fa rehefa hitaiza azy indray dia io fa mialangalana ka lasa manary zaza tsy manantsiny mamon'olona tahaka an'izao. Andao amin'izay horesantsika ny mahakasika ity fidinan'ny tanora ZNZ teny an-dalambe ity manizingizina ny fandravana ny temeram-pirenena ny CENI ary ny ACC ny ZNZ araky ny fanambarany ZNZ teny amin'ny tambazotran-tserasera dia tonga nanao fihetsiketsehana teny Ambohijatovo izy ireo tamin'ny andron'ny zoma 10 aprily lasa teo iny nanambara moa hierzou izay solotenan'ny ZNZ fa tsy mifanaraka amin'ilay tolona natao ny fanovana rafitra izay misy amin'izao ankehitriny izao nilaza ihany koa izy fa nandefa solotena misy adimy amin'ny primature ny ZNZ hidinika momba ny sy ny fikoanan-doham-pirenena mialohana handravana ny temeram-pirenena ny CENI ary ny ACC izay notakiana teny an-kianja ka hametrahana ireo rafitra rehetra isany ambaratonga ny hosoloana ireo takin'izy ireo ihany koa ny fametrahana ny fitsarana mahaleo tena hitsara ireo tsy maty manota teto amin'ny firenena mahakasika ny fitohizan'ny hetsika dia nilaza izy ireo fa miankina amin'izay fiaonan'ny solotenan'ny tanora any amin'ny primature ban'izay raha tsy misy araka izany ny valiny mahafapo mahakasika ny fametrahana io fikoanan-doham-pirenena io mialohany handravana ireo androm-panjakana voalaza ireo dia mbola hitohy ny hetsika araka ny voalazan'izy ireo hatrany raikitra ny diabiam-pilaminana nataon'izy ireo teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai tamin'io andron'ny zoma io ihany izay tsy nanakorontana moa izy ireo fa dia nanao diabiam-pilaminana tao anatin'izay fangatahana fitakiana izay nataon'izy ireo amin'ny fandravana ny temeram-pirenena ny CENI ary ny ACC izay mampagain'izy ireo fa rongory fototry ny afo ao anatin'izao tsy fampandenan-draharaha sy fampahantrana ny firenena izao satria mazava ho azy fa ny CENI no nanaiky ny voka-pifidianana farany teo iny ary nakataovina ACC izany rehetra
rehetra izany na dia voalaza fa maro aza ireo tsy fanarahan-dalàna tao anatin'izay ary na dia voalaza fa maro aza ireo hosika sy ny halabato tao anatin'izay fifidianana izay fa nahoana nefa no nekeny seni sy ny ACC izany rehetra izany raha toa ka efa hitandreo fa tsy mety izany rehetra izany dia izy ireo zany tompon'andraikitra voalohany tamin'izay resaka tsy fampandenan-draha raha sy ny korotana izay nisy teto amin'ny firenena izay ka izay no mahatonga an'ireo zain'izay de mangataka mafia ny handravana an'ireo rehetra voalaza ireo. Hetsika n'izay zay hatrany dia manentana ny tanora mba hianatra ny atao hoe politika tena izy ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Nambarany koa fa tsy ny fitabatabana eny amin'ny tapazoran-tserasera no azona ny toerana ministra fa ny fahaizana. Ny zava-miseho hoy ny filoha dia voakarama ny mpanao politika ireo mpanao fanokeviny mahakasiky ny hetsika n'izay izay niainga teny Ambohijatovo izany rehetra izany no nahatonga an'ity filohan'ny fanavaozana ity nanao an'izay fanambarana izay. Midika ve izany fa misy ireo olona tena mandany vola be mihitsiny manakarama an'ireo tanora amin'izao fotoana izao mba hoentina hidina an-dalambe hanakorotanana izao fitondrana fanavaozana izao raha izay voalazan'izay no asiana resaka tsara ary midika ve izany fa nohony tsy fahazahoan-tsezan'ireo izay mitonina ny tena no tia tanin-drazana sy mitonina ny tena ny ho tena Gen Z no mahatonga azy ireo lasa niakapofina amin'izao fotoana izao ka nidina an-dalambe nanao an'izay fitakiana izay satria rehefa nitetika ny nandefa CV hanao ministra rehefa tsy tafiditra tao anatin'izany dia iny fa tezitra ka nanao fangatahana etsero amin'izay nitarika ny tanora namana mba hidina an-dalambe. Raha ohatra ka nahazo toerana ministra izany izy ireo mety nangina tsy niteny intsony satria efa tratra ilay tanjona amin'ilay hoe fitiavan-tseza sy ny fitiavana fahefana sy ny voninahitra izay ary maro amintsika malagasy ny tratran'izay rehefa mbola tsy tonga eo amin'ny fitondrana ihany no mahita kianina amin'ny fitondrana fa rehefa mahazo seza dia mody jamba marenina somoa ary tsy mahita holazaina intsony ao anatin'izany rehetra izany. Tsy vo izao isika no nahitan'izany efa hatramin'ela isika no nahitan'izay hoe rehefa mahazo fahefana ny olona iray dia tsy mahita tenenina intsony efa maro ny tratran'izay rehetra izay fa rehefa mbola tsy mahazo toerana fahefana izay dia iny fa tsy mitsahatra ny miteny foana isan'ny mihetsika izao mba hahatonga azy ahazo fahefana izay. Amiko manokana izany tsy fitiavan-tanindrazana fa fitiavan-tseza sy fitiavan-tena no tena manosika an'ireny olona ireny no miteny lava etsiroa ao anatin'izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.